Maty ihany rapôly kely fa elany ela izay isan'ny jolahy ny kuizana no sady raindahiny ity rapôly kely izay maty voatifitra ity ka ny pitsipitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny asan'ny jolahy sy ny fahafatesany ilay jolahy raindahiny no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto may hatrany amin'ny 700 isanjato ny tsena be ny Miandrarivo distrikany Faratsio tamin'iny andro ny omaly alahady iny tamin'ny mitatao vovonana tsy fantatra mazava izay nantoboan'ny firehetana fa ny tsena be izay efa may no hitan'ireo fokon'olona ary nanaitra ny maro izany fahamaizan'ny tsena izany ka dia niaran'ny salahy ny fokon'olona niezaka namony ny afo tao anatin'izay fahamaizana izay roa lahy mpanao sinto mahery indray sy mpanendaka tratehaky ny voameran'ny fandriam-pahalemana teny Nosy Aista voalohany tamin'iny andro ny omaly alahady iny hoy ny lehiben'ny fokotany raha fanomezantsoa Jean Nirina niaky ny heloka vitany sy ny tantara ny fomba fanendahany izy ireo hoy hatrany ny prezida izay naka ambava azo roa lahy ireto hita amin'ny sary ireto ny finday izay tratra tamin'ny reto roa lahy izay nanao sinto mahery tratra ireto maizina tanteraka tao anaty tonelina Ambandia toy izany koa ny tonelina Ambohidahy tsy mirehetra ny éclairage public tao anatiny ka dia niantso ny CIA sy ny jirama fa ahoana koa ary ity ho an'ireo izay nahita an'izay fahatapahan-jiro tao anaty tonelina izay lasa mahazo vahana mantsy ny mpanendaka raha toa ka izao foana no mitohy taxi be iray izay nirehitra teo amin'ny Jovena Nosy Andrefana tamin'iny andro ny omaly alahady iny tokony ho tamin'ny 1:30 sy 5:30 minitra so ihany fa nalaky voafehy ny afo noho ny fanampiany gendarme sy ny tombontsolika Jovena nampiasaina fasika sy extincteur anankiroa namonona ny afo izay nirehitra tamin'io fiara io goavana ihany ilay fahasimbana satria tao amin'ny motera avokoa ny afo rehetra izay natonga an'izao firehetana izao ka ny afatra asio fanaraha-maso sy vizity teknika foana ny fiara mialohany hiaingana mba hialana amin'izao fahasimbana goavana lehibe tahaka an'izao ny seho izao vehivavy 20 taona mirefy 13 cm monja teraka kambana soamantsara ary efa nivoaka ny hôpitaly hoy ny solombavam-bahoaka ny Marlambo Augustin Randrianasolo tamin'iny andro ny asabotsiny avy any Ambodinono ka commune Ambodivoangy izy io efa nisy fotoana izy nangataka tolotanana teny amin'ny tambazotra tserasera no izy tsy maintsy hididy amin'io fiterahana io tafita soamantsara izy telo mianaka ary samy salama nireny sy ny zaza amin'izao fotoana izao ka dia arabaina nahazo 5 sy fara amin'izao fahazahona zaza kambana izao ity vehivavy izay azo lazaina fa tena fohika ity resaka trangana fanaovana sinto mahery sy ny fangalarana indray ao Antananarivo renivohitra ao olona avy any Tanjombato Anosibe Antoamadinika andrefa Nambojanahary sy Ampitatafika tonga manendaka sy mangarom-paosy any Imeritsiatosika any nandritra ny tsena be fivarotana atao Imeritsiatosika ny alatsinainy hatramin'ny alakamisy lasa teo iny izy ireo no nanao an'izao sinto mahery sy ny asa ratsin'izy ireo izao tratra rehefa nifanenjehan'ny olona sy ny mpiambina tany an-toerana misy mpivady izy ireo ka ny iray tratra maraina ary ny iray tratra ny hariva tena efa manao asa fanendahana sy angarom-paosy fotsiny ireto mpivady ireto ary izay no asa fiveloman'izy ireo tratra ambodiomby daholy azo tany amin'izy ireo ilay zavatr'olona izay nangalarin'izy ireo nandritra io tsena io fantatra mantsy fa hiakatra fampanaovana amin'ity androandroany ity izy ireo ary nametraka fitoriana azy ireo ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Rivonimamo Rajerison Antoine taorian'izao fatratrarana anireto tambazotra nampanao sinto mahery ireto ao anatin'ny trangana von'olona indray tany Ambodimanga Anivorano Antsinanana distrikany Brickaville iny
Nisaraka ny lohan'ilay vehivavy izay maty nisy namona. Nitrangana von'olona indray tao Ambodimanga commune Anivrano Atsinanana district-ny Brickaville. Ny ray aman-dreny tonga hamangy azy tamin'ny alatsinainy 12 Mey lasa teo no nahita ny vata mangatsiaka izay nitsirara tao an-trano. Nisaraka roa ny lohany fa nosarahany ireo nahavanondoza tao anatin'ny randrana. Misy diampamaky ihany koa ny tanany. Tsy hita popoka ilay vadiny hatramin'izao. Mananjanak'efatra ity vehivavy izay namoy ny aina ity ary efa nisaraka izy sy rain-janany ka nanambady lehilahy hafa izy taty aoriana. Enim-bolana izay no niorenany tokantranon'izy ireo. Araky ny voalazan'ny fianakaviany, efa matetika ny mandraho anazy ilay lehilahy vadiny hoe raha vao miteny amiko hoe isaraka dia tonga dia vonoko ianao. Efa misokatra araka izany ny fanadihadiana momba ity von'olona ity ary tena isan'ny mampalahelo ny trangan-javatra izay tahaka nitony izay niseho tany Brickaville itony. Tena efa ratsy ny tany ary efa tena nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao efa vitsy raha teo moa ny olona azo itokisana ao anatin'izay fiainana andavanandro zay satria mety ireo olona izay akaiky anao ihany no hamono hahafaty anao ao anatin'izay asa ratsy sy ny fialonana isan-karazany izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay raharaha rapôly kely fa maty lavon'ny balan'ny mpitandro ny filaminana moa i rapôly kely elany ela. Lavon'ny balan'ny zandary izay notarihiny commandant Tobias tamin'iny androny omaly alahady iny tokony ho tamin'ny 4:30 minitra maraina tany hoany tao fiadanana Fokotany Ambatolampy commune Bemaitso district-ny Andilamena i rapôly kely izay dahalo raindahiny efa nikuizana hatramin'izay. Ray sy fitonjato ny ombina angalariny nanomboka ny taona 720. Olona efatra sy Fokotany ny iray izay novonoiny. Olona iray naratrany. Ny district-ny Andilamena sy Namparafaravola no tokotany tena filalaovany ity rapôly kely ity. Ampy izay rapôly kely tompon-daka ny asan-dahalo. Nankasitraka tanteraka ny ezaka vitan'ny zandary ireo vahoaka sy ny mpitondra tao Andilamena tao taorian'izao nahafatesana any rapôly kely izay azo lazaina fa tena dahalo raindahiny ary isan'ny kuizana any amin'iny faritry ny manodidina ny Andilamena iny. Izao zany ilay hoe ela nytonatanana ka tojy masonangatra, ela nangalarana ka tojy ny mpitandro ny filaminana izay tena nahavita ny asany amin'izay. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.